maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabatsika rehetra ry havana malala nahatratra izao maraim-baovao ny amin'ny zoma izao ndray. Andehantsika isaotra sy iderin'Andriamanitra omany eo ampelantananareo ny salamo. Salamo faharoa ambin'ny folo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo faharoa ambin'ny folo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Aoka hitsangana ianareo ry havana malala. Rehefa hita izany aho ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah sady mankasitraky ny dindiny indrindra. Ahery ambony tany ny zanany. Ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy arena no ao an-tranony ary ny fahamarinana aritra mandrakizay. Ao amin'ny maizina ny mpisany mazava ho an'ny mahitsy. Mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy ao mpitsarana izy. Fa tsy hangozozo mandrakizay izy, ho tsarova mandrakizay ny marina. Amen. Ivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao. Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra masina, Andriamanitra mahatahotra ianao. Andriamanitra tsy toy ianao, tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Ndreto izahay Andriamanitra mahatsapa izany fahalehibiazanao izany, ka tonga iankoka eto anatrehanao, manantona anao ampanetretena, manantona anao ampanajana, mitondra ny laza voninahitra, dia atolotra ho anao rery anjany ry Andriamanitra, mpanao izao rehetra izao. Misaotra anao izay Andriamanitra, noho ny amin'ny fitiavanao tsy miova ny zanak'olombelona, miasa mandrakariva ianao, ary mbola velonaina hatrapaminjiny izahay, mahatsapa izahay, fa Andriamanitra velona ilay Andriamanitra ivavahanay, ka miasa ho anay mandrakariva. Andriamanitra, manoloana izany fahalehibiazanao sy ny fahamasinanao izany, indrisy mahatsiaro izahay, fa menatra sy mangay atseo anatrehanao. Tsy mahatsiaro akory izahay na ny andro ifampiresahanay aminao aza. Afaka vahanay ny fotoana ivavahanay. Afaka vahanay ny zavatra hoentinay ambavaka. Misy ny tianay hoentina eo anatrehanao, misy ny tianay tsy hoentina eo anatrehanao. Mahatsiaro koa izay fa olona tsy matahotra anao Andriamanitra, satria tsy nitandrina ny didinao, tsy natateraka ny sitraponao, tsy nankatoy ny teninao izahay. Ka indrisy Andriamanitra, manenina izahay amin'ny ratsy nataonay rehetra ny tsy fankatoavana anao, ifony eo anatrehanao. Mino sy matoky izay fa raha miaiky ny fahotanay izay, dia matoky sy marina ilay Andriamanitra ivavahanay, mamela ny fahotanay. Ka olona vita fihavanana aminao izahay, ary antsoina fa olona voavela herika izahay. Raisina amin'ny fifaliana Andriamanitra, ny famelan-keloka izay omena ao anay, ary feno fifaliana ny fonay amin'izany famelan-keloka izay omena ao anay izany. Ka asandratray ny dera laza voninahitra ho anao rery andry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Reto ny vahoakanao iainy ny teninao. Ny tenena Jehovah araka ny fombanao, ny fanainao masina efa mialoha lalana ao am-pony tsiraray avy, ahafahany mankatoa ny sitraponao tianao ankatoavinay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana mivavaka. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika anio ry havana malala dia eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Asan'ny Apôstôly toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Rehefa hita hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana,
rehefa tokony tamin'ny ora fahasivy atoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Kornelio ary n'olo nibandrina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko ary izy nanao taminy hoe ny vavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra koa ankehitriny manira olona akany atsopa mba ka ampanalao Simona anankiray izay atao hoe Petira mitoetra ao amin'ny Simona mpandokotra izy eo amoron-dranomasina ny tranony ary rehefa lasa ny anjely izay niteny tamin'ny Kornelio dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony izy sy ny miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro ary rehefa nambarany tamin'izany rehetra izany dia naniraka azy akanytsopa izy. Amen. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo ane ry havana ny fanahin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny akatsika afatra amin'ny teny io ty dia ny ao amin'ny foninaina izay voavolahatra amintsika asan'ny apôstôly toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly ry havana malala dia fantatsika tsara fa ilioka no nanoratra izany boky izany ary mitantara ny fihitaran'ny fiangonana izay niatomboka tany Jerosalema ka tonga hatrany Jodia ka hatrany Samaria ary hatramin'ny farantany. Taorian'ny akaran'i Jesosy tany an-danitra sy nanomezan'ny fanahy masina dia nielipatrana ny fitoriana ny filazantsara tao a Jerosalema dia nakany Jodia ary hatrany Samaria ary nakany amin'ny jentilisa rehetra. Hatramin'izay ny akamoron'ny mpino dia jiosy ary anisan'ny natanjaka tamin'ny fotom-pisaina na foto-kevitra teo amin'ny jiosy izany hoe natokana ho an'ny jiosy ny famonjena, zany hoe ho an'ny jiosy rery ny famonjena satria izy ireo no zanaky ny teny fikasana taranaky Abraham ary ny reherea fatratranyzany ny jiosy ka nanilikilika ny firenena jentilisa fa tsy manana anjara amin'izany famonjen'Andriamanitra izany. Eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 10 ty anefa dia mampianatra antsika Andriamanitra fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra amin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Tsy misy fanavakavahana firenena, fanavakavahana foko, fanavakavahana mbolokoditra ny famonjena an'Andriamanitra izay tao amin'i Jesosy Kristy fa natao an'ny olona rehetra izay mpivavaka tsara sy izay matahotra an'Andriamanitra izany. Izao ry havana no afatra omeny tompo atsika amin'ity anio ity. Ny famonjen'Andriamanitra dia ho an'izay mpivavaka tsara sy izay matahotra azy. Ny famonjen'Andriamanitra dia natao an'izay mpivavaka tsara sy izay matahotra azy. Zany dia hitantsika eo amin'ny andininy 2 amin'izao soratra masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Fantatsika tsara ry havana malala izany tantaran'izany atao hoe Kornelio zany. Izy dia lehilahy anankiray kapiteny teo amin'ny tafika romanina, izany hoe olona tsy jiosy izy fa olona jentilisa ary raha ny tena marina tsy tokony hanan-draharaha amin'ny jiosy sy amin'ny fivavahana jiosy izy fa olona jentilisa. Hitantsika fa lazain'ny soratra masina mazava tsara fa mpivavaka tsara sady matahotra an'Andriamanitra. Raha misy ny mpivavaka tsara dia misy zany ny olona mpivavaka ratsy mazava azy. Fa inona ny atao hoe mpivavaka tsara? Rehefa jerena ry havana malala ny teny fototra na ny teny grika na ny roatana izany mpivavaka tsara izany dia izao no hevitra ara-panahy azo raisina ao anatin'izany. Olona tia vavaka, olona manao zava-dehibe ny fifandraisany amin'Andriamanitra, olona manana fahazotoana mivavaka amin'Andriamanitra, olona manana tahotra an'Andriamanitra, olona manao asa fiantrana.
olona matahotra an'Andriamanitra, manana fitiavana an'Andriamanitra, olona mankatò ny didin'Andriamanitra sy izay rehetra lasain'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ankatoaviny izany. Izany ny atao hoe olona mpivavaka tsara, olona matahotra an'Andriamanitra, mankatò ny teniny, manaja ny fipetra rehetra, ny didy rehetra zay napetraka Andriamanitra. Izany no ilazana fa olona mpivavaka tsara. Ary raha ny dikateny iombonana ry havana malala no vakiana amintsika dia izao no lazainy: mpivavaka sady mpanaja an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany manontolo, nanampy be dehibe ny olona mahantra vahoaka ny jiosy i Kornelio, sady nivavaka tamin'Andriamanitra isaky ny fotoana voatendry. Isaky ny fotoana voatendry. Hitantsika fa ny olona mpivavaka tsara, matahotra an'Andriamanitra, dia manana fotoana mazava tsara iresana amin'Andriamanitra, manokana fotoana mihitsy izy hoe eto ny fotoana zay ataoko ifandraisana amin'Andriamanitra, iresahako amin'Andriamanitra. Zany ny olona atao hoe mpivavaka tsara. Na dia jentilisa azy i Kornelio, na dia olona azo lazaina tamin'izany fotoana izany hoe olona tsy manan-draharaha amin'ny jiosy, amin'ny fivavahana jiosy aza, olona tsy manana n'Andriamanitry ny Israely ary nefa nino ny Andriamanitry ny Israely, ity kapiteny amin'ny tafika Romana ity. Ary tsy izy rery ihany fa izy mba amin'ny ankohonany. Ary efa jerena ry havana malala ny teny io ankohonany io amin'ny teny Grika dia milaza hoe izy ao amin'ny trano ray manontolo. Zany hoe olona ao anatin'ny tranony ao mihitsiny, tsy ny ankohonany rery ihany zany tiany lazainy, fa na ny mpanompony ary lazainy eo amin'ny soratra masina eo zany. Rehefa naniraka ireo mpanompony ireo izy, manomboka eo amin'ny 17, ary rehefa lasa ny anjely ny teny tamin'ny Kornelio dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony, izy sy ny miaramila mpivavaka anankiray, isany nanaraka azy isan'andro. Zany hoe tsy ny ankohonany rery ihany no resy lahatra no nanaraka ny Kornelio ny vavaka sy mifandray ary nanompo an'Andriamanitra, fa ny olona tao anatin'ny tranony, ny tao ny mpanompony, tao ny miaramila zay miaraka amin'izay feheziny resy lahatra nanompo an'Andriamanitra. Rehefa mijoro mpanompo mahatoky ity lehilahy anankiray zay jentilisa nefa nanaiky nanompo an'Andriamanitra ity. Zao ry havana malala ny voalazany Petira, satria rehefa jerena io toy ny tantara io ilay anjely niteny tamin'ny Kornelio hoe maniraha olona dia ho any amin'ny Petira zay atao hoe Simona Petira, ary samy nahita fahitana na i Kornelio na i Petira. Ary lazainy Petira rehefa niona tamin'ny Kornelio izy dia milaza mazava tsara Petira eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 10 ny 9:7 manao hoe: ary Petera ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Ry havana malala le Andriamanitra izay vavantsika dia Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona izy. Andriamanitra tia sy mangoraka olona izy, ka tsy niferany tao amin'ny jiosy rery ihany ny famonjena, fa nisokafana Andriamanitra ho amin'ny firenena rehetra izany. Hany ka misitraka an'izany ihany koa isika rehetra, ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao noho ny amin'ny famonjena zay nataony Jesosy Kristy. Tian'Andriamanitra iaina sy sitraka zany famonjena izany ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, fa tsy natokany, tsy nataony ho an'ny jiosy rery ihany izany famonjena izany, fa nisokafan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no manao dingana voalohany, manao tafika masina voalohany ho amin'ny mitady ny jentilisa, mitady ho an'ireo olona zay mangetaheta sy mitady azy. Hitantsika tsara fa Andriamanitra no naniraka anjely ho any amin'ny Kornelio. Rehefa ny olona mivavaka sy mifandray sy mitady azy marina dia tonga Andriamanitra mamaly ny hetahitany sy ny filany izany mpanompon'Andriamanitra izany. Zao voalaza ny soratra masina: ary raha tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asany izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritra ny andro fivahiniananareo ety. Epistily Petera voalohany 1:7. Izany toetra tsy mizaha tavan'olona izany dia toetra n'Andriamanitra zany. Tia ny olona rehetra Andriamanitra ka nanomezana an'i Jesosy Kristy
ho famonjena izao tontolo izao no nanomezan'Andriamanitra ilay zanany ilay tokana. Tanteraka tao amin'i Jesosy izany toetra n'Andriamanitra izany. Ilay Andriamanitra tsy mba mizaha tavan'olona, misokatra ho an'ny olona rehetra, ny fandray tamin'ny olona rehetra, nitorian'i Jesosy filazantsara avokoa, nanambaran'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra avokoa, nisarangany olona rehetra teo amin'ny fiarahamonina, na ny jiosy izany, na ny jentilisa izany, nahazo ny anjarany tamin'i Jesosy avokoa ireo olona ireo. Ny fanasitrana izay nataon'i Jesosy dia tsy mba nanavakavaka olona Jesosy. Hoe ny jiosy ihany no mila sitraniny, ny jiosy ihany no mila anehoana ny asa famantarana, fa ny firenena rehetra fatatsika ny tantaran'i Jesosy ny resaka tamin'ilay vehivavy Samaritana, Kananita, resan'i Jesosy avokoa izany olona rehetra izany. Hitatsika tsara fa tsy mba mizaha tavan'olona Jesosy tamin'ny fanatanterahana ny asany. Hitatsika ihany koa fa i Kornelio na dia kapiteny Romana manana ny maha izy azy. Hitaditsika riavana fa ny jiosy tamin'izany dia niozanan'ny firenena Romana, manana ny fahefany ity lehilahy ity, nefa dia nanana fanetretena nandeha nitady ny Simona Petera hifandray amin'ny jiosy, izay olona tsy manan-draharaha aminy, izay olona jerena amin'ny lafiny ara-politika sy ny ara-pivavahana dia mpifahavalo, nefa dia nanaiky nifandray tamin'ny Simona Petera. Ary tsy vitan'io nifandray ihany fa nanao asa fiantrana teo amin'ny vahoaka jiosy izy. Nanao asa fiantrana, nangoraka olona izy, niantra olona izy. Izany ny toetra tao anatin'ny Kornelio. Tena toetra n'Andriamanitra izany tao amin'ny Kornelio izany. Ry havana malala rehetra, isika dia efa natsoin'Andriamanitra, efa irain'Andriamanitra. Moa ve mba manana izany toetra n'Andriamanitra izany tsika izay hitantara tao amin'ny Kornelio, hoe mangoraka olona, mpivavaka tsara, nifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka, matahotra n'Andriamanitra, mitandrona ny didin'Andriamanitra. Isika izay efa lazaina sy toloana hoe kristianina, tena mpivavaka tsara ve isika? Manana fitokana voatokana hifanerasarana amin'Andriamanitra ve isika? Isika ve rehefa mitory filazantsara dia olona tsy mba manavakavaka olona, tsy mijery tavan'olona amin'ny fitoriana ny filazantsara? Tafio ry havana malala ilay toetra n'Andriamanitra, tsy mba manavakavaka olona. Toetra tsara tao amin'ny Kornelio, mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra. Manokany ianao fotoana, atokany ny fotoana izay hifandraisanao amin'Andriamanitra, ary tsy arovo mandrakariva, ataovy zava-dehibe izany fifandraisanao amin'Andriamanitra izany. Palahelo angery havana malala fa ny kristiana matetika manavakavaka na zavatra hoentina ambavaka. Raha vavaka misy vary, mivavaka izy satria misotro io. Raha lasopy, mivavaka izy satria mbola manino, misotro io. Fa mihinana mofo ange izy eny an-tsena eny, tsy mivavaka izy, menatra izy. Anefa zany tokony atao fiainana kristiana, mivavaka mandrakariva, tsy maninona na misy miantotsika amin'ny teny hoe adalam-bavaka. Aleo raha mahino ny teny izany hoe adalam-bavaka, toy izany hoe adalam-bola, adalam-behivavy, adalam fitsangatsangana, adalam fisotsotoka. Tsy aleo ve mahino an'izany hoe adalam-bavaka, tsy maninona izany. Fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, izany no tena zava-dehibe. Ataovy ry havana lara-pamena eo amin'ny fiainantsika, ny fananantsika izany, ny fiainam-bavaka izany. Atomboa ao amin'ny ankohonana misy anao izany, atomboa amin'ny ankohonana misy anao izany, resy lahatra ny ankohonana misy anao, mivelarany amin'ny fianakaviana misy anao, ianao ny irain'Andriamanitra. Andeha mpianatra ny olona, ny fanaova zava-dehibe izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Raha teo mpivavaka tsara ianao, raha tena teo olona matahotra n'Andriamanitra ianao, dia mazotoa mivavaka, mazotoa mifandray amin'Andriamanitra. Fa izany no lalana ahafahan'Andriamanitra maniraka ny hirany, mampahiry atsika, maneho amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andron'ny Kornelio ity. Atsoin'Andriamanitra ry havana malala isika izay nandre izao tenin'Andriamanitra izao. Anao zava-dehibe izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany, ary anana toe-po, mahay mamindra fo olona, mahay miantra olona, mahay mangoraka olona eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, tsy mifidy na viaizy io tahaka ny Kornelio, na dia Romana azy izy, na dia antsoina hoe firenena jentilisa azy izy, dia ny jiosy ihany no nanaova ny asa fiantsana, izay firenena
azo lazaina fa fahavalona ny jiosy ihany. Izany ange mahatonga ny Jesosy mampianatra hoe tiava ny fahavalonareo. Tiava ny fahavalonareo. Ry havana malala, raha izany no ataontsika, raha izany no ampiaritsika eo amin'ny fiainana, dia isika ilay antsoina hoe mpivavaka tsara sady matahotra an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra itoerapetraka ao anatsika. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Mampianatra anay mandrakariva ianao ny amin'ny anaovanay zava-dehibe ny fifandraisanay aminao. Azoto ivavaka izahay satria izany tokoa ny fanekena izay efa nataonay teto anatrehanao. Ary ankatoa izay rehetra lazainy teninao izahay. Jerena tokoa moa Andriamanitra ny fiarahamonina misy anay dia feno tsy fatahorana anao. Ny tany, eo ny vonin'olona, eo ny alatr'olona, eo ny fijangajangana maro samihafa izay fahavitavitany eo masonao. Izahay no irainao anafaka ny olona ao anatin'izany. Manaiky ary izahay iray ny fanainao masina ary irinay sy hotafianay ilay toetranao Andriamanitra, ilay tsy mba manavakavak'olona, tsy mba mizaha tavan'olona, fa mitady sy miamonjy ny olona. Izay no sitrakao. Ary izany koa no toinay ho sitrakay dia mba tsy hianana fizahatavan'olona izahay. Mba ho maso-pitiavana tahaka ny anao Jesosy Kristy no ijerevanay ny olona rehetra manodidina anay. Ary tianay koa Tompo, ary hotafianay ilay toetranao, mahay mangoraka olona, mahay miantsa olona ary tsy hanavakavaka olona izany amin'ny fanatanterana izany asa fiantrana izany. Ndreto ny vahoakanao avy nandre izany teninao izany. Irosy eo anivon'ny fiarahamonina izy ankehitriny, anatanteraka izany sitraponao izany. Omeo azy ny hery, omeo azy ny fahasahiana amin'ny alalan'ny fanainao masina sy fahendrena, ahafahany manatanteraka izany rehetra izany. Mivavaka izay Andriamanitra, ny dian'ireo mpianakavy finoana izay namonjy ny zaika be sy ny etrika maro samihafa. Mivavaka izahay ho an'ireo Dorkasy izay niainga teto omaly, ary ianao nefa nitantana ny dian'izy ireo. Misy matoky izahay, mahatonga somatsara ny fianaratsoa izy ireo ankehitriny. Ary petraka fipelatananao koa Tompo ny dian'ny kristiana rehetra izay anatanteraka ny fialan-sasatra any amin'ny toerana izay misy azy ny tsirairay avy. Ianao niaro azy amin'ny ratsy rehetra. Eo ny fitadiavam-bola, ny fitadiavana izay ataony tsirairay avy, ny asa fitadiavana rehetra. Dia ianao Tompo nomba azy, ny ampahery azy, ary eo ny mpanomponao izay ao anatin'ny fitadiavana asa, satria sarotra tokoa ny fitadiavana asa eto amin'ny tanàna andrenivohitra. Dia ianao ny Tompo no anome izay anjara tsara tandrifya izany mpanomponao izany. Petraka feno am-pelatananao Andriamanitra, ny fiainany tsirairay avy. Maminay Andriamanitra manakambana izany vavaka izany, amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mio anay io izay anasazo anay, ary mamelany ilokay tahaka namelanay izay melaka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hotanterahany Tompo aminareo ane ry havana ny trozanomasina manao hoe Fandriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ane hampiray hevitra anareo araka Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. An'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.